zay ny amin'ny akon'ny fahampelezan-kevitra ireny fa hivadika pejim-baovao afantanteraka kosa isika ho fanoherana ny fanomezan'ny fanjakana ny fitantanana ny jirama Etsimandro sisa sy Volobe any mpandrarava iny Simeon Power dia nanatanteraka fitokonana ireo mpiasa sy ny fivondronana ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ity orinasa jirama ity tamin'ity androany ity. Nanatanteraka fitokonana ho faneho-kevitra ireo mpiasa sy ny fivondronana syndicat ny mpiasa ao anivon'ny jirama itolakandro io tetsy amin'ny orinasa jirama 40 megawatt Etsimandro seza. Ny fanoherana ny fanomezan'ny fanjakana ny fitantanana ny jirama Etsimandro seza sy Volobe ny mpandraraha tsy miakina vahiny Simeon Power no fototra izao fitokonana izao. Izao natao dia ho faneho-kevitra ho fanoherana ny vinavinan'ireo mpitantana ny hanomezana ny centrale thermique Mandroseza sy Volobe ho an'ireo vahiny. Raha ny fahalalana azy dia fanomezana fitantanana feno anorinasa ivelan'ny jirama ilay izy izay mampananay ny amin'ireo centrale rehetrarehetra misy eto amin'ny orinasa sanatria izahay hanakenio manazay ny amin'ireo hafa rehetra. Aritra 20 taona ny fitantanan'ity orinasa vahiny ity ny jirama hoy ireo mpiasa naneo hevitra efa nisy ihany ny fampidiniana kanefa tsy noraisina ny hevitra reto mpiasa. Ho andreto farany hidihetsika fitarainana ho fiarovana ny asan'ny jirama sy ny firenena izao ny toto-tsaina izao. Fivarotana tandrazana tokoa ny filazan'izy ireo ny fanolorana ny fitantanana ny jirama ny sehatra tsy miakina. Mikasa ny anatanteraka fitokonana eny amin'ny biraon'ny filakevim-pitantanana ny jirama eny Sonerana izy ireo ny alatsinaino avy izao ary anatsahatra ny asa rehetra noho ny fitokonana amin'io andro io.